Fa tsara ihany ny manamarika antsika fa mitohy hatrany fampalalam-baovao amin'izao alina izao nisy ny valan-dresaka nataony CENI araka ny fanambarako teo teny amin'ny foiben'izy ireo ary tamin'izay moa araka ny fanandihadiana izay nataon'ireo mpanao gazety ny MBS dia niezaka nanadio tena ny CENI arahantsika avy hatrany izay fanandihadiana izay. Tsy nisy tsinkakaiky tamin'ny tsy fahatombombana ny fifidianana ben'ny tanàna lasa teo ny olom-pirenena. Nisy mihitsy aza ireo tsy tonga mifidy noho ny tsy fantokisana intsony ny CENI ka antony iray nahatonga ny tapavitrihana hifidy ho ambany dia ambany. Manamafy io tsy faiza miasa ny CENI io ny fisian'ny doublon marobe tao anatin'ny listim-pifidianana. Tsy vitan'izay ihany fa maro tamin'ireo mpifidy tonga nandatsabato no tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana. Ny filoha-hevitry ny CENI anefa dia laza tamin'ny mpanao gazety fa efa napoizina ny tranga tsy fahatombana ny fifidianana iny noho ny listim-pifidianana. Noho izany ny zavatra ny tranga rehetra tamin'ny listim-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia efa azo antoka zany fa tsy maintsy ny tranga amin'ity fifidianana ity. Dia tsy nanisy resaka mikasika an'iny zay satria zavatra efa napoizina ireo olona izay tsy afaka nifidy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany dia efa azo antoka fa tsy ho afaka nifidy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay natrehantsika teo. Raha io teny filoha-hevitry ny CENI io ny jerena dia midika fa tsy nisy mihitsy ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana sy ny finiavan'izy ireo hanatsara ny zotra ny fifidianana. Azon'ny filohan'ny repoblika atao tsara mantsy ny mamoaka didy tsy volana ahafahana mikitika ny listim-pifidianana mialohan'ny daty voalaza lalàna. Raha ny nambaran'ny sefo fokontany iray mantsy dia tsy mitovy ireo listim-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy nampiasaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Tara be misy tandrefana zavatra CENI efa novany le sala misy le olona hita ato le sala tsy le fitanana taloha tsony le katsiretaka be le olona ka tsy voalaminy président de vote tsony zany ana poty avy ambony misy dia tsy kajao zay atao tsony satria le liste zao mihitsy zany vao nomena ka ataona le olona reo dia vérifier les yeux misaritaka le liste sarotra be ho an'le anina ty zany mahita hoe anandama ny liste mikorotana avy any satria zany le olona atary amin'ny 1 izy tokony mifidy lasa ry amin'ny 3 izy fa vérifier ny azo tana to fotsiny zay vérifier raha ato izy tokony tany izy zay fotsiny azo atao. Ity zany le liste tamin'ny fokotany liste anay taloha ty tamin'ny députation ty dia zay tsy manana liste vaovao ananina an'le olona ijerevanay azy. Le liste avy any amin'ny CENI zany hafa indray le liste avy any. Zao voatonga zany Raha ny endriky ny listim-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana fako maro ny jerena dia samy ny aiky ny rehetra fa nokotihana antsokosoko ireo listim-pifidianana ireo izay voararany lalàna ka mipetraka ny fanontaniana mbola tany tandalana hatrany ve Madagasikara